Maro ireo maniry ny andrafitra ny komity loharano raha ny nambaran'Andre Amlanto Félicité sy Fokotany Etsanjanahary Diozese. Nisy raha ny nambarany sivana izay natao tamin'ny alalan'ny fifampiresahana nanatomindany ireo mahalala ny sekteur misy azy raha ny fanazavany. Maro moa ny olona tonga aloha zany miteny hoe izay anao an'ilay loharano fa maro ihany koa ny olona izay somary efa hita hoe mendrikendrika ao anatin'ilay izy be dia be ny olona tonga nanolo-tena anao an'ilay izy. Izay ny tena zava-dehibe aloha. Nampanatsoko mihitsy aloha ilay olona dia nanontaniako ny asany dia jereko ny réaction jereko amin'ny physiquement fotsiny aloha voalohany hoe ohatriny ahoana izy ohatriny ahoana ny réaction siana dia teo no nisafidianako azy. Teo ihany koa moa rehefa mpikambana taloha nakako ireny le tena mahafantatra an'Anjanahary le hoe aty amin'ny faritra ohatra hoe secteur efatra moa ny Anjanahary dia misy olona tena mahalala an'ireo secteur ireo reny zany navako manokana tao anatin'ilay izy. Raha ho an'ny Fokotany Manjakaray 2B dia efa fantapantatra ireo andrafitra ny komity loharano raha araka ny nambaran'ny sefy Fokotany Joseph Rajon. Maha président Fokotany tena nge dia mba fantatra daholo ihany ny peuple eo amin'ny tanàna hoe itsy ohatr'izao, ry ohatr'izao. Misy sivana ihany kosa raha tonga ary misy tena aloha tonga dia tsoroketo maro fa misy kosa tonga dia efa hoe ity olona ity tsy mety amin'ny toerana zany satria fa mba mifankalala ihany. Ty asy ty re olona dia araka ny teny président asa fitiavan-tanindrazana ty fa tsy hoe inona donc zany tonga dia antsitrapo ny anaovana an'izy ity amin'ny fo madio mangarahara araka ireny daholo zany ireny no tanterahana. Nitondra ny fanazavana fanampy mahakasika ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny komity loharano ny lefitra faharoan'ny talen-kabinetra ny komina Antananarivo renivohitra Mikael Solofiniana. Tsy mbola misy olona voatendry ara-pomba ofisialy ho mpikambana ao anatin'ny komity loharano aloha hatreto raha ny nambarany. Mbola tsy misy ny loharano ofisialy efa mipetraka hatramin'izao. No zany raha misy olona afaka mitonona anarana hoe efa loharano dia mbola tsy marina izany fa miandry ihany koa satria ny ofisialy dia ny avy ety ben'ny tanàna Antananarivo sy ny fanjakana miarahana amin'ny présidence sy ny rehetrarehetra ireo ihany no mamoaka izany komity izany rehefa tafatsangana ofisialy. Olona miasa misehatra maro no tokony handrafitra izany raha nambarany. Na avy any amin'ny fampianarana izany, na avy any amin'ny sehatra ara-pahasalamana izany, na avy any amin'ny filaminam-bahoaka izany, na ray aman-dreny toteny ao an-tanàna izany, na ihany koa tanora vonona te handray andraikitra. Izay no tadiavin'ny tsirairay. Enina isaky ny secteur ny mpikambana ao anatiny mba hananana izay karazana izay ahafahana mba tena secteur feno tokoa no andray anjara eny anivon'ireny Fokotany ireny.